VAHAO oloko VAHAO oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra VAHAO oloko VAHAO oloko nandeha tanteny izy mba Nanisik ang punyang palay aming ampifaliana no androsoana atao anatin'ny tokantranontsika mianakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity ny pasteur Tahirmiana Zora Kotoary Malala ny pasteur Johnny Andriana Tenaina Rakoto Mandroso no miaraka amintsika eto amin'izao fandarana izao ny fitahin'Andriamanitra ne dia hodidin'Andriamanitra ho anisam-baravarana ho anisa tokantrano ary ho asoavina mihoatra noho ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra ne isika mianakavy miaraba ihany koa ny namana teknisiana izay mikirakira izao émission alefa eto izao ary makasitraka azy manokana ny amin'ny fandavatena ao anatin'ny fiarahana melohan'izany rehetrarehetra zany dia manana fotoana lehibetsika amin'ny sabotsy zao pasteur Johnny etsy amin'ny trano fivavahana VAHAO oloko Mangarano faharoa Foibe 200 metatra avaratry ny fiangonana Damaskosy ary etsy amin'ny trano fivavahana VAHAO oloko Foibe ihany koa etsy amin'ny Paradise Ankeriry izany mino zay fa iasa mahery vaika ao anatin'ireo fotoana rehetrarehetra reo Andriamanitra ary any heriny azo tsapaitanana amin'ny fotoana io melohan'izany rehetrarehetra zany nefa dia andeha ho apetrakitsika ambavaka eo anatrehan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ny tenako no ametraka an'izany eo ampelantanan'ny tompo rehefa vita zay dia hiditra ao anatin'ny famakina ny tenin'ny soratra masina isika ary lasa vetrany satria ny fotoana antsika koa ato dia mandeha dia mandeha ao anatin'izany rehetrarehetra zany ivavaka ny tenako Jehova Andriamanitra rainay tsara indrindra mankasitraka anao ary misaotra manome voninahitra ny anaranao mideranao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao sy ny famondraponao ny fitahinao ary saorako anao manokana ny fotoana fako mampita ny afatra ao mampita ny fampianarana sy ny teny izay tiana ho ampitaina amin'reto mpanomponao sy reto mpijery ny fandarana ireto aoka ny fanay masinao nanendra ny vavanay aoka ny fanay masinao nanolo-tsainanay ary nomena ny faindrena sy ny fahalalana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy no anonana sy anandratana izany vavaka izany misy saotra raika amen pasteur Johnny eny ary tompoko hiditra ao anatin'ny afatra sy ny tenin'Andriamanitra araka nefa voalaza teo ambony dia fotoana goavana no atsehantsika amin'ity sabotsy ity sabotsy zao zany izay tena misy vavaka matanjaka araka ny fanambarako moa tamin'ny sabotsy lasa teo dia iresaka momba ny conférence de fête tsika zany hoe etsonanao mihitsy izay manana karazana olana tsy mety mivaha retina azo antoka fa ao anatin'ny vavaka sy ny toroteny io dia misy karazana fanasitranana goavana ary dia efa ho tahina sady ianao manaraka nyty fahita lavitra ity hiditra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra angamantsika pasteur tahinaina zao ndao ary tantara voalohany toko fahefatra andininy fahasivika hatramin'ny fahafolo zay no andeha katsika laisona indray amin'ity androany ity tantara voalohany toko fahefatra dia ny andininy fahasivy ka hatramin'ny andininy fahafolo toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo ary Jabeza dia nalaza no ny ralahany ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza fa hoy izy ory aho raha niteraka azy ary Jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe engale ka ho tahinao tokoa ka ho alalahinao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy mba tsy hampahory ahy izany ary de nomen'Andriamanitra azy izay nangatany pasteur Johnny izay tantara ny lehilahy tao hoe Jabeza zay no angalatsika fampianarana lesona amin'ity fotoana ity lehilahy ity raha niteraka azy ny reniny niaraka mivolazan'ny baiboly teo dia ory tanteraka zany hoe tao anaty fahoriana tao anaty ady lalina tao anaty olana tena manepotra mihitsy ary tsy ny laza ny tonga aloha eo amin'ny fiainana fa alohan'ny no malaza zany dia misy zavatra tsy maintsy atrehanao aloha
ary niatrika fiainany ty lehilahy atao hoe Jabeza ty. Inona ny zavatra nitranga? Raha niteraka azy ny mamany dia tao anaty fahoriana lalina, tao anaty ady lalina. Fa rehefa tonga saina ity lehilahy ty, natonga azy nalaza dia zao voalaza am-baiboly ary Jabeza dia niantso an'Andriamanitra ny Israely. Zay zany le Andriamanitra miteny manao hoe antsoio dia valiko ianareo ary anehoako zava-magaka saro-patarina. Zay zany ny zavatra nataony Jabeza voalohany, niantso an'Andriamanitra izy aloha. Ary zay rehetra miantso an'Andriamanitra dia mamaly an'izany olona zany Andriamanitra. Ary Andriamanitra ho voalaza am-baiboly dia mora azo indrindra mpamonjy ao amin'ny andro fahoriana ary mpamonjy izy. Ka rehefa niantso an'Andriamanitra ty lehilahy ty dia niaino azy Andriamanitra. Satria Andriamanitra dia Andriamanitra mihaino vavaka ary mamaly vavaka. Fa inona nefa ny zava-rehetra nisy talohan'izay, nisy fanapa-kevitra tao. Niala teo amin'ny toerana nisy azy izy, niala teo amin'ny tanàna nisy azy izy. Tahaky ny Abrahama rehefa te hitahany Abrahama Andriamanitra dia hoe Andriamanitra hoe mela eto amin'ny tanin'ny rainao ianao sy ny havanao ianao dia mandehana any amin'ny toerana zay asehoko anao. Zany hoe toerana mbola tsy fantatra. Ary ty lehilahy ty dia tahaka izany mihitsy, nanapa-kevitra, niala teo amin'ny toerana nisy azy. Le lehilahy voahilikilika, le lehilahy natao tsinotsinona, le lehilahy niady teo amin'ny fiainana, nahantra ory indrindra ny reniny. Fa rehefa niala teo izy dia tsy hoe niala teo fotsiny. Ny fanapa-kevitra zany tsy hoe manapa-kevitra fotsiny ny pasteur, fa ny fanapa-kevitra na mamotika na manandratra anao, na mitondra anao miletika na mitondra anao miakatra. Dia nanapa-kevitra izy rehefa niala teo, niantso an'Andriamanitra ny Israely. Jereo tsara le vaky teny, niantso an'Andriamanitra ny Israely. Ary rehefa nanapa-kevitra niantso ny Andriamanitra ny Israely izy dia hoy ny teniny hoe engane ka ho tahinao tokoa. Zany hoe Andriamanitra zany no ta. Hoy voalaza am-baiboly hoe ny fitahian'i Jehova mampanaka reny, zay tsy azo ny fisasarana ampiny. Ary rehefa niantso izy ny Andriamanitra ny Israely dia ny teny manao engane ka ho tahinao tokoa, dia notahin'Andriamanitra izy. Ary jerenao tsara raha lasaina bava manaraka n'ity fahita lavitra ity. Fa hoy izy engane ka ho ato amiko ny tananao. Ny olona anankiray tsy misy ny tanan'Andriamanitra, tsy misy ny fanatrehan'Andriamanitra dia miady rery eo amin'ny fiainana. Ary taloha i Jabeza sy ny ray aman-dreny dia ohatr'izany mihitsy, tsy nisy an'Andriamanitra, niady rery, niaina tao anaty fiainana sarotra. Fa rehefa tao aminy tanan'Andriamanitra no alalan'Andriamanitra ny faritaniny, no tahin'Andriamanitra izy ary nalaza indrindra mihoatra noho ny ralahany. Ka za te hiantso anao hoe raha ao anaty ady ianao, olana, sedra, fanamby, eninao mihitsy hoe misy karazana ady tsy mety horesinao, zao ny vanim-potoana hiantsona an'Andriamanitra. Pasteur Tainaina zao misaotra ny pasteur Johnny Andriana Tenaina Rakoto Mandroso nitondra antsika atao anatin'izay atao hoe fanazavana sombotsombony aloha zay makasika ny tantarany Jabeza. Raha mandinika an'io andinin'ny fahasivy io dia hoe ary Jabeza dia nalaza noho ny ralahany ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza, fa hoy izy ory aho raha niteraka azy. Zany hoe tamin'ny fotoana izay niterahana n'ity lehilahy antsoina hoe Jabeza ity zany dia nitondra fahoriana, nitondra karazana souffrance, nitondra karazana douleur, nitondra karazana atao hoe azo fijaliana nga, satria tsy mora no miteraka pasteur. Za misy fotoana mba nanatrika ny vadiko tamin'izany, tamin'ny zanako farany teo dia za hoe teninay ve ohatr' zao le miteraka. Misy fotoana moa zany ianao tsy mahita fa miovaova moa le toerana hiterahana. Dia tamin'le ndray mitoraka faraparany teo izay tamin'ny 20 février teo dia ho za hoe tena ay ve ohatr' zao ny aretan'ny vehivavy. Ka ny fahitako an'ity pasteur tsy ohatran'ilay fiterahan-behivavy tsotra, satria tena laza mihitsy ny mamany Jabeza manao ory aho raha niteraka azy nety fampijaliana sy fampahoriana. Kanefany rehefa tonga soma tsara, tonga soa teto ambony tany ilay lehilahy antsoina hoe Jabeza dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra ary Jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe engane ka ho tahinao tokoa. Zany hoe ny zavatra voalohany nangatahany tamin'Andriamanitra zany dia mba hitahin'Andriamanitra azy. Anisany tsara ho fantatsika mpijery tsy vola ihany ny atao hoe fitahiana.
misy lamaka mieritreritra manao hoe rehefa manam-bola dia zany ny fitahina. Io fahasalamanao dia fitahina io. Ny olona matoro tsara pasteur dia fitahina. Ianao mandry fahalemana dia fitahina. Ny vavolonao matelikanina dia fitahina. Mafy zany hoe masonao mahita sakafo fa ianao tsy misy fahazotokomana. Mafy zany hoe misy sakafo tsara io fa ho ny dokotera manao hoe ianao tsy mahazo mihinana laisoa, ianao tsy mahazo mihinana ravitoto, ianao tsy mahazo mihinana tsaramaso indromo verina fa ranony ihany no haninao, ianao tsy mahazo mihinana ovy, ianao tsy mahazo mihinana betabe. Za aloha dia misaotra an'Andriamanitra ary matsapa ny tahin'Andriamanitra satria ny zavatra rehetra pasteur azontsika hoanina. Ary raha mihinana tsaramaso ianao maraina, mihinana ianao atoandro, mihinana ianao hariva, tsisy fiatraikany amin'ny vavoninao. Fa misy olona resahana hoe ianao tsy mahazo mamerina ny indrotsony fa ronindroniny ihany fa tsy mahazo mihinana vetiny akory azy. Ary misy fotoana ao anatin'ny frigidaire anao 2 porte ngeza be misokatra io, hitanao ny fromage, hitanao ny karazana beurre, hitanao ny karazana sakafo maro samihafa, ny moutarde, ny mayonnaise, ny rehetrarehetra miaraka amin'ireo sakafo manara-penitra amin'izao fotoana izao. Jere potsiny masonao fotsiny mijery hoe ndry fararano ny masonao fa ianao tratrany mahitaniny any anaty any. Za te hiteny amintsika manolona n'io karazana fahoriana mahazo antsika eo no ilantsika ny fitahin'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny tenin'ny Jabeza manao hoe ry Andriamanitra ny Israely rehefa niantso izy mangataka ozy izy mba engany ka ho tahinao izy. Zany hoe iny fotoam-bavaka zay ho ataontsika amin'ny sabotso avy zao zany dia iantsontsika an'Andriamanitra. Ny asan'ny apôstôly toko 2:1-20 dia milaza manao hoe nazovo niantso ny anaran'i Jehovah dia hovonjena zany olo zany. Zany hoe tsy mifidy sarangan'olona, tsy niteny mihitsy izy manao olona ambony na ambany na olona tenatenany fa nazovo zany hoe tafiditra ao anatin'izany zany ny karazan'olona rehetrarehetra. Fa kosa na dia eo aza zay tenin'Andriamanitra zay dia misy ihany ny fampianarana. Misy ireo karazana prinsipa tsy maintsy arahantsika, misy ireo lesona zay tsy maintsy ampitainy ny mpanompon'Andriamanitra atateraka ilay vavaka hoe engany ka ho tahinao. Misy olona pasteur amin'izao tsy manam-piadanana satria vao misy moto mijanona dia mierikerika sao dia ny tompom-bolany amin'ilay microcrédit indraminy. Raha vao misy tômôbila mijanona eo an-tokotany dia mieritreritra sao dia polisy akanary zany. Raha vao misy mandondona dia hoe sao dia fokotany zany ary sao dia nisy ny tory. Ary misy tory ianao tsy mahita tory tsy tafatombona ao anatin'ny tokantrano satria tsisy fiadanam-po. Eo indrindra pasteur ilay teboka anankiray ilana ny fitahin'Andriamanitra. Jabeza dia nalaza teo amin'ny rahalahy. Zany hoe rehefa hanomboka ho tonga eo aminao zay fitahin'Andriamanitra zay. Zavatra tsara ho fantatsika ne ho anao mpijery an'ity fandaran'ity. Amin'izao vaninandro iainantsika zao pasteur Jonis ho anareo izay mijery, taloha ny mety zany hoe akalamanjany zany dia miainy ny olona dia resy lahatra ny olona. Fa amin'izao satria efa mandroso ny teknôlôjia, zao ianao mitabataba megafone sy aniny zany mandalo fotsiny ny olona, ny akosiny ganano mivezivezy eo dia ny ankizy milalao, tsisy olon-dehibe dia liana amin'izany intsony. Fa fomba tsotra sady tokana afahan'ny olona mino fa misy Andriamanitra dia ny olona anankiray pasteur tahin'Andriamanitra. Io zany tonga dia fitoriana filazany tsara velona raha avy tany amin'ny fahoriana sy ny fahantrana ny olona anankiray ka tonga tato amin'Andriamanitra izy nanompo an'Andriamanitra ka notahin'Andriamanitra dia tsy maintsy mihiratra ny masony manodidina hoe fomba ahoana tonga nyity fiainan'ity olo ity nivoatra tao anatin'ny fotoana fohy. Ary rehefa tonga ny fitahin'Andriamanitra, Andriamanitra dia milaza manao hoe ny fitahin'i Jehovah ny mampanankarena ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Zany hoe rehefa tahin'Andriamanitra zany ny olona anankiray dia tsy mila mampiasa baiboly be tsony ianao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao hoe dia nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very zay tsy mila an'izany tsony io. Fantatry ny olona fotsiny ianao mpivavaka rehefa mihinan-kanina tsara ianao manana zay ananan'ny olona ary manana mihoatra dia tsy maintsy isy fanontaniana hipetraka any amin'ny fiarahamonina sy amin'ny fianakaviana inona ny ataony dia ho fantatry ny olona ho azy manao hoe aive izy mivavaka dia resy lahatra ho azy ny olona ndao mba hanaraka azy satria taony nahitany fombiazana, taony natonga ny fainany vioatra. Dia za te hiteny aminao mahita an'izao fandarana izao, anisan'ny fitahiny zany fahasalamana zany. Manao mivadibadika misy zavatra marary any amin'ny lamosinao tsy fantatra hoe inona. Misy zavatra marary any anatin'ny kibonao any amin'ny lohalika ao ny tratrany goutte, tratrany rhumatisme.
misy karazana fahaseporana mahazo anao zany rehefa manomboka mivadibadika ny toetrandro areto amin'ny faritra tsinanana tampotampoka eo avy ny orana tampotampoka eo mafana ny andro raha vao miakatra ny fofotany dia manomboka sepotra ianao mietsika ny sinusita mietsika dolo ny aretina ndohatra mangangadao zany ianao ohatrany tsy mahazo azo place tsara za te hiteny aminao miantso anao Andriamanitra afaka ho tahin'Andriamanitra ianao hoy ny tenin'Andriamanitra manao engane ka ho tahinao zany hoe miantso ny fitahin'Andriamanitra ilay lehilahy antsoina hoe Jabez ka ho alalanao izy ny faritaniko zany hoe raha diniany zany tenin'Andriamanitra zany dia tamin'ny toerana tokana nampalahelo nampipitrapitra ohatry ny deparany Abrahama zay fandraisan'ny pasteur teo i Abrahama rehefa tamin'ny toerana anankiray dia nahazo famangina karazana afatra avy tamin'Andriamanitra izy hoe mialay ianao amin'ny tany ny dadanao sy ny mamanao ny rainao sy ny reninao iabanao ambany endrinao miala eo ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra miala ianao ary rehefa miala eo amin'ny toerana eo anao dia ozy ny tenin'Andriamanitra atonga anao ho firenena lehibe izy tsy ny tena atonga anao fokotany na ho commune na district fa atonga anao firenena lehibe zany hoe tena zavatra goavana ary nanam-pahasahiny Abrahama niainga tamin'izany fotoana zany inona ny tiana tongavana pasteur miantso an'ireto olonreto tsika anao dinga ny fahasahiny izy aloha tsy mora le hoe andeha akaty amin'ny trano fivoahan'ny voan'ny oloko manoloana ny atsaran'ny fiangonanao sy ny toerana misy anao sy ny andraikitra satria zany koa nge pasteur sakana ho an'ny olona sakana ho an'ny olona nge zany hoe zany manana andraikitra amin'ny fiangonanao ohatr'izao hoe zany nge non aza atao sakana zany aza atao sakana namana lehilahy anankiray tena komandy ministre ny défense tamin'izany fotoana zany ministre ny fiarovam-pirenena fa tonga nanetry tena teo anatrena mpanompon'Andriamanitra mpaminany anankiray ary rehefa niteny io lehilahin'Andriamanitra io manao mijoboka impito ao Jordana zay ihany ny solution fa tsy maintsy nanetry tena raha teo afaka amin'ny abokana za dia miantso atsika esory ny avonavina esory ireo karazana voninahitra mila miala vetivety tadidinao tsara angamba le nisy lehilahy anankiray nanantona an' Jesosy ihany koa mpisorona be mpanompon'Andriamanitra manany maizy azy fa tonga ny ankohaka teo anatrehan' Jesosy izy hoe marary ny zanako teteny amin'reto oloreto fa nanana ny voninahiny nge io lehilahy io kapiteny nanana tena ataoko hoe nisy ny honneur ny voninahitra fa nanetry tena izy nandoalika teo anatrehan' Jesosy ny ankohaka nilaza izy manao tsisy dika ny voninahitra fa ity miankohaka tehiteny eo anatrehan' Jesosy hoe ianao ihany ny mavita manasitrana sy manangana ny zanako fa tamin'ny fotoana eo mbaran'ny baiboly nakany amin'ny toerana nisy azy Jesosy navoaka ny olona lay nitomany satria araka ny fampianarana efa noentin'ny pasteur Johnny ndray mandeha manao hoe tsy misy fahagagana ao anatin'ny ranomaso fa tena tamin'ny fotoana io zay tsy nino dia navoaka fa tao anatin'ny fotoana fo nanangalany Jesosy Kristy an'ilay zazavavy za te hiteny aminao mila miala kely ny avinavina mila manetry tena kely ny toeranao nge toeranao foana ny voninahitra ao foana fa raha teo afaka ianao dia tsy maintsy manetry teny mety ozy ianao manao zavy dia hoany amin'izany fiangonany zany ary amin'io le izy ohatry ny fitoeram-pandihizana ho ny taloha dia lasa zao izy lasa fivavahana zany ve tsy hafahafa be zay le toe-posy toe-panahy zay mila resenao kely zay ary mitaky fanetretena raha teo afaka mitaky fanetretena tsy mijery loatra n'ilay zavatra tena hita maso fa mibanjina ny Jesosy Kristy ilay tompony finoana sy mpanefazy ka mitaonanao zay epitra zay dia tena mitaona ndray kosa aloha isan'andro zay manko miteny hoe tsy manery anao fa androany ndray zay dia mitaonanao mihitsy zay hoe tongavy ianao izary no andrasanao taizany toerana tsy efa tsy nalehanao tetezinao dolo zao karazana mpanompo sampy nandehananao dolo zao toerana rehetrarehetra zao efa nandro tery amoron-dranomasina ianao amin'ny ray maraina efa natao reo karazana fikikizana tapakazo efa natao ny lamba hoany sy ny rehetrarehetra mba zahoana zavatra tokony tsy mety azo androany dia miantso anao zay ampitiavana be ary lakilosy mafy fanena andao amin'ny sabotsy avy zao ndao hiala iazakazaka tsika mianakavy eto ny vady aman-janaka eto ny ankonana hiaraka tsika hiara entana iazakazaka mba hitady an'Andriamanitra misy fotoanareo mianakavy miaraka mandeha manompo sampy miaraka mandeha mamonjy zavatra hafahafa ny ambadika any dia amin'ity ndray dao mba hiaraka aty amin'i Jesosy andramoka izao izy ny tenin'Andriamanitra fa tsara Jehova ianao mbola tsy nanandrana ny tsirony akory zay fa naheno efa naheno rehefa tamin'ny 1998 zay nefa naheno ny tsirony ary zany mahatonga ilay tsy mety miala satria matsiro loatra ilay fiarahana amin'Andriamanitra ka te hitaonanao zay fotoana lehibe
amin'ny sapotso avy zao etsy amin'ny trano fivavahana vaony oloko fohy be ankiriry paradise taloha sy etsy amin'ny trano fivavahana vaony oloko mangarano fohy be 200 metatra avaratra ny fiangonana Damascus tongavy ianao pasteur Johnny. Zava-dehibe pasteur tamin'ny atalata lasa teo a nisy tovolahy anankiray mbola tsy manambady mbola ao anatin'le tanjany tsara avy any faritra tsioro mandidy any ny atongavany teto Tamatavy dia hitsabo tena hoe hitady mpitsabo tena zany hoe avy any Tsiro mandidiny makaty Tamatavy hitsabo tena nalain'le rem-pianakaviana mihitsy zany izy andao tsabona ny Tamatavy ianao fa ohatrany efa tsy avitra tsony raha fahitana azy satria raha mandeha zany lehilahy zany raha ohatra hoe eto Ankiry izy makany bazary kely mety adiny 5 na hoe makany bazary be mety adiny 10 dia nanapa-kevitra le rem-pianakaviana zay le ilaina an'le fanapa-kevitra nanapa-kevitra andao entina any am-piangonana hitsabo tena ny andehanana aty tsy hoe ndeha ho any am-piangonana fa ndeha hoe tena hitady dokotera mahay anasitrana azy inona ny olan'io lehilahy io tsy matory izy amin'ny alina ary misy fotoana mikrizy be rehefa misakafo io lehilahy io dia malany televili tsy le televili kelikely reny raha any amin'ny hôtely reny zany kely le bol renversé reny fa tonga dia le mitafitafy be le sakafo nambanivohitra reny mihitsy le avy miasa tany dia avy mijinja vary dia tonga dia vary televili be fa ao anatin'ny 2 minitra televili vita ary io lehilahy io tsy kely nefa malany an'izany tsy mety tombotombo izy koa me mahiandro manalina nefa zany ny sakafo hoaniny fa rehefa tonga tao am-piangonana izy tamin'ny atalata ho avy teo lasa teo dia mivavahana ole devoly tsy maresanay nareo ato izy satria tena farany lehibe ny devoly zay atao anatiny ato zay moa matoky an' Jesosy tsika moa zany matoky an'le Andriamanitra ny isay le rehefa atsony zany dia mamaly ary zay le teninao teo ny fitahina tsy voatery vola fa io lehilahy io nefa tao anatin'ny taona vitsivitsy tao anatin'ny volana maromaro tena hoe niaina tao anatin'izay ary na ny fianakaviana zany efa la ny haiko hoe tsisy nininina azo atao azy tsony fa dia olona mba miantra olona fianakaviana mba miantra nitondra azy teto fa tao anatin'ny vavaka tao anatin'ny 30 minitra raha faravabetsany to dia sitrana le lehilahy zay no tsotsika zany hoe manainganao mihitsy aza miavinavina mety pe tompona andraikitra be any amin'ny toerana misy anao anao any amin'ny fiangonana misy anao ka araka ny tenin'ny pasteur Tairinaina zo teo hoe ianao ao an-trano misy sakafo ny rehetrarehetra fa tsy afaka mihinana ianao tsy afaka ny zavatra any ambanin'ny tany any misy olo loatra zany mihitsy nge pasteur zavatra any ambanin'ny tany any nazo hoanina ary rehefa mihinana mihoatra izy dia tonga dia atahorana ny fahasalamana atahorana hoe tonga dia mety lasa motomandry zay no tsonay anao hoe am'ty lay mitoraka ty dia mengao anatin'ny tokantranonao mengano mety mpanompon'Andriamanitra ianao nefa tratra n'le zavatra nambara teto mila miainga ianao manapa-kevitra ny fanapa-kevitra ao ihany no atonga anao afaka no atonga anao hijanona amin'ny toerana misy anao io ny fotoana antsika eto pasteur ohatra miazakazaka be zany mihitsy minao fa ianao no mivavaka ao an'iretoolonreto mbola misy fanazavavana ao anatin'izany vavolombelona ny zavatra nitranga nambaran'ny pasteur Johnny teo makasika an'io lehilahy io ny zavatra resantsika eto pasteur tsy hoe zavatra tamin'ny heritaona fa vavolombelona zany izao sy anao sy ireo mpino rehetra nanatika ary za dia nitolagaga mihitsy rehefa natao ny délivrance dia ianao hoe ohatra lehilahy ohatra ity ve fa tao aoriana ny fotoana dia ny masony olona rehetra nahita fanatanjaka izy ary avy hatrany dia nisy fiovana teo amin'ny toebatany tao anatina délivrance zay le hoe manentana anao zay misy fotoana zany zay tsy manentana fa amin'ny fotoana tahaka an'izao dia tena miantso anao tena hoe ndao satria fotoana lehibe io ahafahan'Andriamanitra manafaka atsika ahafahan'Andriamanitra maneho ny heriny eo amin'ny fiainantsika za tena mino raha lasianabavy fa raha iainganao anatin'ny tokantrano esorinao kely le avinavina zany zavatra resana zany hoe pasteur tsisy fandoavam-bola nge zany gratuit nge zany resaka resantsika zany eritreretinao avy any Tsiro mandidy ianao tonga aty hitady famonjena amina karazana omby asa amina karazana fanompontsampy mbola tsy nahita fanafana
ndray mipoaka fotsiny tao anatina délivrance ndray mandeha sady vita ary ho an'andriamanitra ny voninahitra fa raha nivavaka ny seo tamin'ny alarobia atoandro teo tena somary eninao mihitsy hoe mahery vaika ny fanatrehan'ny tompo mahery vaika ny fanatrehan'andriamanitra ka ao anatin' zany rehetrarehetra zany dia manasanao zay manasanao ampitiavany zay ho avy ianao averimberiko manasanao zay ianao boka nitrosan'olona tsy mahita lalakombana tsony ianao voatona mpitiavana matetika ianao tratran'ireo karazana nofo-ratsy tratrana nofo-ratsy enjenombo masika misy fotoana ohatrany hoe misy bibilava zany ambanin'ny tongotra ao dia mamatipatotra anao dia tsy mba anankiray nareo fa maromaro dia aveo tonga mifanatrika amin'ny tarehanao le bibilava dia indraindray ianao lanina indraindray anao tsy lanina misy fotoana ihany koa misy an'iren'ilay tratrana fanamanambady reny paster isy karazana fivorina fitombavaka lehibe zany amin'ny eo sabata ao avy ilatsahany afon'andriamanitra averiko ilatsahany afon'andriamanitra reo karazana loharano rehetra ratsy teo amin'ny fiainanao na loharanona reta na loharanona ozina loharannom-pahantrana loharannom-pijaliana dia rehefa mamaivay ho afon'andriamanitra io midina tsy maintsy ritra andramonge eo ambony fatana sy volany misy rano fa rehefa elaela io ka tsy misy miraharaha tsy maintsy ritra eo ary mahitra amin'ny volany dia mihoatra lavitra noho izany ny zavatra ho ataontsika amin'ny sabata ho avy zao ry amin'ny sabotsy ho avy zao rehefa midina lay afon'andriamanitra ritratra amin'ny loharanona retina ho levina hatramin'ny concert ny masontsika moa paster matetika mahita fahagagana tsy eto ihany fa hatrany amin'ny faritany misy fotoantsika manao ireny mission ny fianaratsoreny any Antananarivo tonga hatrany Antsiramandidy tonga hatrany Antsirabe hatrany Moramanga ary fotoana fanararotatsika zao aty amin'ny faritra Atsinanana ka dia manasanao zay ny toerana ery amin'ny trano fivavahana voan'ny oloko Ankirir Paradise ny anankiray koa ery amin'ny trano fivavahana voan'ny oloko Mangarano 200 metatra avaratra ny Damaskosy akoatran'izay nefa dia misy ihany koa ny any amin'ny sampana maro samihafa ny any Valpinsan ny any Dépôt ny any Tsaraonena ny Tsara Rivotra any amin'ny faritra Tetezatona ny Canada rehetrarehetrany hatraty amin'ny faritra Mangarivotra tia Salle de Bonté aty be da be ny sampana tonga aty hatraandrano madio caro 1 barika 10 caro 5 feny vaon'ny oloko ny tapitanànan'ny Tomasina zay manasantsika satria samy ao anatin'izay fotoana lehibe zay zay akaiky anao kanefany isy an'ireo fotoana lehibe reo ny eto amin'ny foibe Ankirir sy ny foibe Mangarano ka dia manasantsika mianakavy ao anatin'izany rehetrarehetra zany samo tonga ivavaka ny tena koa ary ao anatin'ity vavaka ataoko ity dia ikasika anao Andriamanitra analan'ireo karazana zavatra mampirakitra ny tongotra ao sy mahatonga anao miramina ao anatina fanapahan-kevitra misy olona manko pastera maheno an'izany dia iainga mihitsy andeha mihitsy za tsy anasalamba amin'io andeha mihitsy tena amboariko mihitsy ny programma tonga nefa ny fotoana ka le tampoka ianao anampy ianao ny Andriamanitra ao anatin'izao vavaka zao ary ny fanahy masina tsy hatafandriamandry ianao ivavaka ny tenako amin'izao fotoana zao Jehovahandriamanitra mahefa ny zavatra rehetra na i Andriamanitra nihaino vavaka ny Jabeza lay Andriamanitra nitahany Jabeza ka nampalalaka ny faritany ary notsarovan'Andriamanitra izy ka tao amin'ny tananao vavaka manokana amin'izao fotoana izao nizanizy ao anatin'ny ady ao anatin'ny olana ao anatin'ny aretana ao anatin'ny fitsapana ao anatin'ny sedra ao anatin'ny fangiry firina ivavaka satria fantatry fa Andriamanitra velona tsy miova malitsy an'io ary mandrakizay ianao ny herinao sy ny fananao dia ikasika ny olona tsirariavy zay rehetra nandre ny afatra sy ny teny tamin'ity androany ity tompo dia mino sy matoky fa ny fananao masina ny herinao mahery vaika no itaona azy hanangy azy anomboka irehitra mietaeta ao anatiny ao ka tsy ho tafandrimandry izy raha tsy ho tonga ao anatin'ireo fotoana rehetrarehetra ho tahinao ny fanapa-keviny ho asehonao azy ny voninany vavaka manokana ho an'ireo olona marary na faritra iza misy ny aretiny eo aminy teny tsotra miaraka amin'ny fahefana amin'ny finoana tsy misangy amin'ny fahefana feno amin'ny anarany Jesosy Kristy sitrana ny aretina ny diakapoka tamin'i Jesosy Kristy manasitrana ny aretina rehetra tononoko an'ireo olona zay manana olana arabola arakasa ara-pivelomana ara-tokantrano mivany olana rehetrarehetra ao anatin'izao vavaka ataoko izao raiso ny fanafahana amin'ny anara maherin'ny Jesosy Kristy mikasiky ny fanahy masina mitransforme ny fiainanao manova ny zavatra rehetrarehetra Tompo Andriamanitra aoka izy hoe manifesta eo amin'ny fiainany tsiraray avy ny herinao sy ny fahasoavanao tononoko amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta lay nandray sy ny fahafatesana sy ny fasana izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy makasitraka Tompo ho tahinao manokana ny mpanomponao tsiraray avy zay nandray sy nahita an'izao fandarana izao amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raikeo amen iny ary izay ny fotoanantsika pasteur Johnny tamin'ity androany ity
mankasitraka anareo naharitra hatramin'ny farany tao anatin'izay rehetrarehetra zay azadiny ny fotoanantsika mametraka ihany keo ny veloma mandra-pitafa amintsika mianakavy indray veloma tompoko samitahin'andriamanitra VAHAO ny oloko VAHAO ny oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra VAHAO ny oloko VAHAO ny oloko nandefandefety tsy mba Ankonanisika ampunao